Olona iray avy any Matsiatra ambony no lavon'ny Covid-19 ny fahasivy ny volana Jona araka ny tatra momba ny valanaretina tao amin'ny anjerim-panjakana androany alakamisy. 577 no izany ireo lavo vokatry ny Covid-19 hatramin'ny idirany teto Madagasikara tamin'ny taona 2020. 450 kosa ireo tranga vaovao tamin'ireo fitiliana 700 sy 500 Natao araka ny tatra trany 930 avy eto Analamanga, 7 avy any Matsiatra ambony, 2 avy any Boeny, Iray tany Atsimondrefa, Iray tany Fitovinany, 4 tany Anosy, Iray tany Analanjorofo, Iray tany Betsiboka ary Iray tany Itasy. Miisa 370 amin'izao fotoana izao ireo olona marary mafy ary izay manaraka fitsabonany amin'ny topam-pahasalamana ary 20 kosa ireo voalaza fa sitrana. Tapaka teo anivon'ny filankevitry ny ministra fa afaka entina mivoaka ny faritra Analamanga ireo razana tsy maty noho ny Covid-19 kanefa kosa mila tota taratasy mazava izany. Mila mampiseho taratasy fanamarinana fahafatesana avy amin'ny BMH miampy taratasy avy amin'ny dokotera mpitsabo araka izany ireo olona mikasa hitondra ny razana hivoaka ny faritra Analamanga. Tokony ampiseho taratasy fanamarinana ny antony nahafatesana avy amin'ny BMH milaza fa maty tsy noho ny Covid ilay razana izy ireo. Ary hitondra taratasy fanomezan-dalana mikasika ny fandefasana ny razana sy fahazon-dalana andevina avy amin'ny delegeny boriboritany. Mba hisorohana ny osika dia manamafy koa ny filankevitry ny ministra fa tokony misy ny taratasy milaza ny anaran'ny hopitaly nitsabon'ireo olona maty. Voakasika izany fanapa-kevitra izany ireo olona rehetra maty tao aorian'ny kabarin'ny filoham-pirenena farany teo. Nanatanteraka ny fanaovam-vakisiny ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny vadiny androany alakamisy. Tetsy amin'ny foiben'ny firenena mikambana tetsy Andraharo no nanatanterahana izany ny fanaovam-vakisiny izany. Ankoatra ny Marc Ravalomanana sy ny vadiny dia misy ihany koa ireo mpiara-miasa aminy natao vakisiny araka taminy. Ho an'ny filoha Ravalomanana dia mba ho fiarovan-tenany izy mivady no nanaovana izao vakisiny izao. Nanao vakisiny ihany koa izy mba ho ohatra ho an'ny hafa satria ny mpitarika ho izy no tokony hijoro ho ohatra. Nanentana ny malagasy mpiray tanindrazana atao vakisiny ihany koa izy.